Fotodrafitrasa naorina talohan'ny taona 7 tamin'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany nitondran'ny gouverneur général Joseph Simon Gallieni nitetezana manapaka ny renirano lehibe iombonan'ny Rianila sy Rangorango ka niantsona ny anaran'ny toerana tany aloha hoe Agnivorano sy Vohibinany fa ny tantaran'ny tetezana no naha Brickaville taty aoriny. Ny taona 7 no efa nikasa hanao lalam-by ampitohan'ny Toamasina sy Antananarivo ny Frantsay tamin'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany. Hanamorana ny fitaterana mampitohy ny tanan-dehibe roa avokaviky ny fifaninanana ara-barotra sy fitantanan-draharam-panjakana no tanjona. Hadiva higadona ny manakara ny fiadinan'ny Canal de Pangalana tamin'izany satria ny voalohan'ny volana Aprily raika amin'ny 700 no natomboka ny fanamboarana ny lalam-by mampitohy ny faritra Atsinanana amin'ny Antananarivo na TCE. Commandant Roques no nitarika ny asa fanamboarana lalam-by fa i Charles Brica, ingénieur polytechnicien teraka tany Paris ny 17 febroary 1720 no nitarika ny asa fanamboarana ny tetezana hiampitana ny renirano Rianila. Nafarin'ny gouverneur Gallieni hiandraikitra ny fanamboarana tetezana eto Rianila no sady nataony directeur de travaux publics de Madagascar. Nitadiavana manam-pahaizana manokana ny fanamboarana ny tetezana hiampitana ny Rianila satria hakambana ny tetezan-dalam-by sy tetezana falehan'ny fiarakodia ary natokana halehan'ny mpandeha tongotra amin'ny sisiny roa. Rafitra anisan'ny manaingo sy mampiavaka ny fotodrafitrasa. Mirefy 570 metatra ny tetezan-dalam-by, 700 metatra ny falehan'ny fiarakodia. Piasa avy any Inde sy Chine no piasa dabokandro nanampy ny malagasy ny asa teto. Vita talohan'ny taona 7 ny tetezan-dalam-by mirefy 570 metatra teto Vohibinany raha maty tamin'ny faha 7 ny volana novambra 7 ny ingénieur Charles Brica nanao azy. Nampitondraina ny anaran'ny Charles Brica ny tetezan'ny Brica, nitondra ny anarany koa ny tanànan'ny Brica na ville de Brica izay lasa hoe Brickaville taty aoriny. Tsy nintsony Agnivorano na Vohibinany na Ampasy Manolotra anarana samy fiantso any Brickaville tany aloha. Fanamboarana fahatelo natao tamin'ny tetezana fiampitana eto Brickaville no tazantsika ankehitriny. Ny orinasa Frantsay Baudin Chateauneuf no nanamboatra azy tamin'ny taona 17 fa 5 no tazomina tamin'ny fenitra nanamboarany Charles Brica azy. Tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny lalam-by eto Madagasikara tahaka ny nanakambanana azy eto ny tantaran'ny fanorenana ny tetezan'ny Brickaville, fotodrafitrasa voasokajy isan'ny mafy sy mateza aty Afrika ka vakoka lehibe ho an'ny Madagasikara indrindra ho an'ny faritra Atsinanana. Tsy vakoka eo amin'ny lafin'ny architecture ihany fa vakoka nandrafitra ny tantara ara-toe-karen'ny firenena, nampalaky ary nampisy safidy ny fitaterana mampitohy an'ny Toamasina sy Antananarivo, nampivoatra ny fifandraisan'ny samy malagasy. Ankehitriny mbola mijoalajoala ho haingo ny reniranon'ny Rianila, manampitosika ny sinto ara-pizahantany fa indrindra izy vakoka vavolombelon'ny fitohizan'ny vanim-potoan'ny fanjanahantany tsy niovendrika mandraka ankehitriny.